fisoroana ny lozam-pifamoivoizana ho fisoroana ny kolikoly ary ho fampiarana sy fanajana ny lalàna dia noraketina anatin'ity torolalana ity ny fandikan-dalàna mateti-pitranga voarakitra izany ny sazy ara-bola raikitra ny fitanana ny fiara ny fampidirana fourrière ny fisontonana ny permis de conduire ary ny fihetsika tokony anana ny mpanaramaso ny fifamoivoizana ankoatr'ireo fikambanam-pitaterana izay efa nahazo izany ity boky ny fandrombona ny ministera ny fitaterana ny gendarmerie nationaly ny police nationaly ary ny bianco ity dia azonao jerena ao amin'ny site web www.bianco-mg.org. ity torolalana ity dia natao ho fitaovam-piasana tompona andraikitra amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana tsy anaiky ary ho sahy hitory ny fanaovana kolikoly aho satria efa mahalala